Salama daholo eo androanisika dia ndao indray raha hiresaka ny trangan-javatra izay niseho tany Beroroha izay nahitana ny kapiteny anankiray izay namoy ny ainy vokatry ny tifitra nahazo azy izay nataony ireo mpiara-miasa taminy ihany tany an-toerana tany moa izay nahafaty an'izay kapiteny tany Beroroha izay. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy tonga gasy tsy ampianasiko ela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny raha nahita fa nisesisesy ny resaka tsy fandriampahalemana tato ato zay ary miseho amin'ny endriny maro moa izay resaka tsy fandriampahalemana izay tahaka ny zavatra niseho tany amin'ny commune Maroala any amin'ny ditsikany Antsohiny dia talentsekoly izay nanankarama olona nandoro ny efitrano fianarana ka niakatra fitsarana tamin'iny andro omaly iny. Araka nefa nolazaintsika tato anatin'ny video ny watagaasy izay dia maiky ilany afo nisy nandoro ny sekoly tsy miankina izay sekoly Pascaline Roger ao Antanagnambo commune Maroala ny herinandro lasa teo iny ary tsy nisy entana azo na W na fitaovan'ny mpianatra tao anatin'izay efitrano-tsekoly izay. Fanadihadina sy firaisan-kinan'ny fokon'olona an-tanàna izay niara-ny entana no nahafantarana fa talentsekoly tsy miankina iray hafa izay mpifaninana ao an-tanàna ihany no atidohana nakarama vola 5,3 hetsy mba handoro an'io trano fianaran'ny mpianatra io noho ny fialonana sy ny hakasomparana. Vokatr' izay dia niakatra fitsarana ambaratonga voalohany tao Antsohihy izy ireo tamin'ny andro ny 3 Aogositra 2024 lasa teo iny ka andrasan'ny mpanarabavao maro araka izany ny tohiny ity raharaha ity sy ny fanapahan-kevitry ny fitsarana manoloana an'izay resaka hankasomparana izay. Mampalahelo ny toetsaina tahaka an'izany ary azo lazaina fa toetsaina izay tena mirefarefa amin'ny tany mihitsiny satria raha vantany vao toetsaina tahaka an'izay foana no hiainana isan'andro sarotra ny hampandroso an'ity firenenantsika ity satria toetsaina izay feno fialonana izay dia sarotra hientina hampandroso ny olona tsirairay sy ny olom-pirenena raha vantany vao izay foana no hiainana amin'ny fiainana andavanandro. Ka ny tsara dia aleo manova diany mbola tsy tara raha te hiaina amin'izay fandrosoana izay ary mba mahaiza mahazaka faharesena eo an-tanàna fa tsy hoe rehefa mahita ny olona anankiray tafanohy ianao dia iny fa marary fo ka miteraka fialonana lava ary mitsiry ao anatinao izay resaka hankasomparana sy ny fingafingana hatao amin'ny hafa izay. Eo amin'ny resaky ny halatra taolampaty indray dia tany Andilamena tany 3 lahy no voasambotra niaraka amin'ny taolampaty valogony. Sarony zandary ao amin'ny tompom-paritry ny Andilamena ireto 3 lahy anaty tambazotran-dahalo izay mpamakifasana sy mpangalatra taolampaty any an-toerana any ireto tamin'ity herinandro ity. Taolandava no nameno ireo gony misa 7 ireo. Natolotra ny fitsarana izy ireo taoriany famotorana izay natao azy ireo ary nogiazana ny moto sy kibota izay nampiasaina amin'ny fitaterana sy aferana taolampaty ity. Fiarah-miasan'ny vahoaka sy ny zandary no nahazona izao vokatra izao. Mitohy ny fikarohana ireo mpiara-miasa amin'izy ireo ary tsy hamelana raha tsy tratra ireo fahavalon'ny fiarahamonina malagasy hoy ny fanazavana hatrany. Ka noho izay dia mampametra-panontaniana ihany amin'ilay hoe oviana ihany ity resaka halatra taolampaty ity mba ho foana tanteraka ary mba ho voafongotra hatramin'ny fakany ireo rehetra izay mpanao an'izay aferana halatra taolampaty izay fa toa mandry andriranantsy ireo vahoaka manoloana an'izay tebiteby eo amin'izay razan'izy ireo so dia misy mangalatra izay. Mbola ao anatin'izay trangana tsy fandriampahalemana izay hatrany tany Beroroha raha loharanom-baovao voaray dia kapiteny iray izay miasa ao amin'ny CSAO Beroroha no namoy ny ainy. Voalaza fa zandary mpianadraha iray izay eo ambany fifehezany ihany no nahavandoza. Nanasazy azy mantsy ity kapiteny ity ka nasainy nanao taratasy antsoratra ilay zandary mpianadraha kanjo io ny tifiriny tampoka io ilay kapiteny. Indrisy fa tsy tanany ainy vokatry ny fahaverezan-drabe loatra. Ny tifitena ihany koa ilay zandary mpianadraha taorian'izay ka maty tsy tradrano ihany koa ny tenany. Andrasana araka izany ny vaovao ofisialy avy amin'ny tompon'andraikitra mahakasika an'ity trangana fitifirana kapiteny sy ny famonoan-tena izay nataony zandary mpianadraha ity.
Vantany voana ianao an'izay moa dia maro ny taitra sady gaga satria ireo mpitandro ny filaminana indray zany no lasa mifamono ny samy ao anatin'izay resaka fitandronany filaminana izay. Ho aiza ihany ity Madagasikara ity raha izay no mitohitohy ao anatin' izay resaka fitandronany filaminana izay satria izy ireo mantsy ny tokony ho modely ho an'ny vahoaka madinika amin'ny maha mpitandro ny filaminana azy ireo satria raha vantany vao neonivon'izay mpitandro filaminana izay no tsy milamina dia mba ahoana ara ny eny amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny fiainana andavanandro eny eo anatrehany izay resaka tsy fandriampahalemana sy ny tariny izay. Mbola resaka loza ihany amin'izay tranga mampalahelo izay teny Ambohibao Antihiroka teny dia lieutenant namoy ainy izay tradoza tamina moto. Ny trangana loza mifamoivoizana na tsiravana teny amin'ny PK 00 plus 800 metres mampitohy any Talatamaty sy Vato ny alarobia lasa teo iny. Lehilahy iray izay nitondra kodiaran-droa no namoy ainy vokatra izany. Rehefa nataony fizahana dia fantatra fa miaramila manamboninahitra lieutenant no niharandoza nandritra izay loza mifamoivoizana izay. Nidona tamin'ny andry na poto any Telma ny moto marka Racing King izay nentiny ity lieutenant ity teo ankaiky ny restaurant Pause Café eo an-tany Menabe, commune Ambohibao Antihiroka, distrikany Ambohitra Atrimo iny. Vokatra izay dia tsy nisy azo ny alana nenina intsony fa namoy ny ainy teo no eo ity manamboninahitra ity vokatry ny ratra sy ny dona nahazo azy nandritra izay loza izay. Potika tanteraka ihany koa ilay moto no entiny ity manamboninahitra lieutenant ity. Ka noho izay dia melomelo hatrany amin'ny fandehanana mafy rehefa mitondra fiara na ihany koa ireny kodiaran-droa ireny izany hoe moto izany fa ny loza rehefa ho avy zay dia tsy mandondona fa iny ianao ao anatin'ny fatokisantina tanteraka iny no mitranga izay loza izay ary ny zavatra matetika mahazatra anao ihany no mety ahafaty anao rehefa tonga izay loza izay. Ka eto izahay dia mirary fionona feno ho an'ireo fianakaviany manamanjo izay namoy ny ainy nandritra an'ity herinandro ity fa satria ny aina moa iaraha manana ary tsapa sita fa mafy izany laozany namana amantsakaiza izany ka dia mirary fionona feno ho an'ireo ireny izay avy ety amin'ny Watawatagasy enganeka ao tsary levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Izay sy zay moa no masaka azonareo tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny amsesy tao Watawatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.